Ahoana ke? Zao vaovao a? Tsy natory mihitsy aky tamin'ny alina ka tsy salama ilay zazakely a. Zany fa hoana le tratry ny orana omaly izy izay. Andraso ho avy any a? Efa tsy dia manino izy ka. Efa hariva be amin'ny firenena izy ndry hitako milalao eo an-tavaranganareo eo. Amin'izay tsy manao akanjo ba akory dia oza hoe izy azy io aloha dia arara ny farany. Inona tokoa? Aiza hoe izany jereko? Matory izy, efa mahazo azaina izy ka. Miaratsiny aloha fa izay tena vao avy mifo mihitsy. Ary kafe tsy resy zany ndraiky izany. Ny andrika ilay totoina savony. Leo anaty sachet, tsy mahavita mitoto izany a. Totoy ny kafe kala inona ary ty? Le totoy indray no tena matsiro sady tena maherihery tsara. Mividy vao kafe ndry a dia endasindry avy eo dia totondry. Mividiana ngendry dia atoroko andry fanaovana anazy e. Hoe ataony akatra be ky kapoka ny vary. Efa io ihany aky vidiny hatramin'izay fa ndry koa atao amin'izy ilay andry. Ty misy makalika fotsy tsara vao toka. Ary ohatrina le tatra ny menaka zao? Ny menaka raha hiala ohatrany tamin'ny herinandro ihany fa dia averitra hoe miakatra indray. Ary le savony ake ohatriny? Le savony fotsifotsy vidindry erin-jato. Raha izy koa aloha le madama aoriana indrindra mbola eritreritry indry inona ny ataonao madama? Vary folo kapoka Vary makalioka. Nefa ngeky filoatra ny teny ampidiny vidin'ny PPN e. Zany a? 7 arivo ianao madama. Zany mihitsy otra naheno resaka zany atao amin'ny Facebook tao a. Misy groupe fanaraka iny ao amin'ny Facebook e. Groupe malagasy mihinana enganina. Andry ary ohatry hitako commenté tao tamin'ilay resaka vary. Ezaka iny anarahako Facebook zany ny fotoana hivarotako ara tsy ampy. Fa ny olona ngeky tena menomenona be daholo mihitsy e. Vontsy any mbola mahita izay mihinana riz de luxe amin'izao. Hitako na tokony tao an-tranony tao. Ndimo le hoe anazy ho avy eo? Tokony andalo izy fa tonga ao le 10 000 koko nafarany. Tsy tony eo zany izy. Le zanany ngeky marary e. Marary tena mampalahelo tsy mahazo aina mihitsy efa mahikely ty mbola mikohaka ihany ve a. Efa andrariva be efa mandrorona be iny andro izy ndry mbola hitako milalao an-davarangana eo le zazakely. Tsy raharaha iny mihitsy zany. Ary afirofiry moa ky fandalovan'le vadiny iny rehefa andeha asa. Ataoko tsy mandalo eto amindrihatra izy. Tena tsy tandroko aky asa misivy eo. Zainy eo e. Valo nefa ozy izy ndry nandalo tao aminazy tao efa tsy tao tsony le rangahy. Ary efa herinandro mahery ozy izy ndry zany tsy tazatazako tao tsony le rangahy. Zao mantsy nisaky ny amin'ny hariva dia izy foana mangorona ny lampany zareo. Nefa tsy izy tsony zao mangorona ny lampa fa ikala vonjy. So sanatry ny saraka aky. Aza hita. Mba fantatry ty vaovao malaza be. Saraka nge ho teny isany. Mbola tsy reko zany. Nefa tamin'ilay fiaraha-misakafo tao am-piangonana ny teny izy ohatran'ireny mbola tsy ho faty reny. Maninona? Amin'izay tena tsy tatsony fa herinandro mahery tsy maintsy ianao ondrety be no rehetra mipepipepi daholo ena kaiza ary kala vonjy. Za sao rehetra namoy fory ary ato tena dia nakaty a. Ary tsoy amin'izay le kafe. Zao kia lasa ny andafy ritsa. Nisy mission nalehany any. Zay. Tena taraiky fanazan-damba indray tsy natatra fampalovan'le brisy ny sipa. Tsy fantatry indray zany zao hoe iza ny entiny natory tao tamin'ny alina. Tena mamy indray vadileka alafanjy tamin'ny alina matoa tsy mitondra entana moly. Ary tsy efa iny ihany ary ve ny akanjo nanaovan'le lola ty tamin'any? Tsy nodina mitory tao indray zay fa ny dekosy. Eno aky efa zay. Zay fa nifaya zay. Ividiano chérie a. Efa nalefako any lista dia mba alefa soangy ianao moa s'il te plaît. Zay fa raha alina tsika izy alama resaka tsara. Andre kaka toy akatra be indray zany vidim-bary zany trika. Zay indray Orika ividiano ozy izy. Ozy izy lasa ny andafy le rija vadiny vonjy. Tsy le biscuit gastel. Efa malaza be efa mivoaka gazety aky izany a. Tena manao sipa le ivonjy. Chérie ividiano ozy izy dia tonga dia le pitsony dia tonga tao le entana. Tsy efa ny teny andria. Zay ny mahatonga le riz de luxe. Zay ny mahatonga ny tsetsena ty amin'ny ritso fa misy sponsy. Ary fahenoko an'ilay resaka sy le entana tonga ho isan'andro dia endrikendrika papa sauce le rangahy miaraka aminy. Satria dia vonjy mihitsy manao lista tao lavabe ny izy tao soratany amin'ny ordinateur dia avy eo izy miantso an'ilay rangahy. Dia fa le rangahy io tsy hita makao aminy mihitsy fa maniraka olona fotsiny manaritra ny entana satria ny antony dia zao efa manambady amanjana fa dia tsy teo afa-baraka. Mais attention possible manao latsakalina. Za zao tena tsy atory mihitsy fa fanaovako andro maso io raha alina tsy maintsy tratra koa zay. Tataraiko andry toy amin'ny film ara-pitso. Zay dia mba ampidino le vidy menaka aky a. Manao anak efa tonga kakely dilily kokoko. Zao ndray vao hita. Efa tafita moa nareo dia tsy mety natao aminay tsonoko. Sady inona koa moa izay vary gasy sy makalioka keliko mihoatra ny riz de luxe. Indry po tsy zany aky efa tsy salama mihitsy le zanako dia tsy afaka nandeha ny an-tsena. Dia mampiasa mot de passe ividiano fotsiny dia andefa an'ilay entana rehetrarehetra. Sady tsisy dilily kokoko tsony koa ato amiko fa tonga dia afaro any daholo. Mampalahelo anahy ihany ilay irintsy.
be loatra ny resaka mandeha eto amin'ny fiarahamonina momba ny fiainako ny tokantranonay dia nanao an'ity vidéo ity mihitsy mba hamonoana ny tsaomiely rehetra fa tsoroko aminareo fa ohatra lasa mampiady amin'ny namanay sy rija ilay izy ny farany tsy nisaraka akory izay mivady fa lasa nanao mission any France izy dia tsy mampirafy azy amin'ny papasosy fa izy daholo mandefa ndreny entany ndreny aty ny hoe ividiano dia tsy mot de passe fanatahana papasosy akory fa fomba anankiray ahafahany niavanao any ivelany metsena ho anao aty Madagasikara ao amin'ny capsule.shop. Ny capsule.shop dia site en ligne ahafahan'ny olona any ivelany metsena ho an'ny havana aty Madagasikara ka ny ividiano dia ahafahanao manao liste ny entana rehetrarehetra ilainao ataonao anaty panier dia avy eo alefanao ny any amin'ny havanao any an-dafy dia izy ny mandoha vola rehefa avy eo. Midira ao amin'ny capsule.shop fidira entana izay tianao ary atao eo anaty panier. Rehefa afa-po amin'ny tsena nataonao tao anaty panier ianao dia tsindrio ny bouton ask to buy. Manana safidy roa ianao na créer un lien de paiement na envoyer la demande par email. Raha misafidy ny créer un lien de paiement dia copier le lien ary alefa messenger na WhatsApp any amin'ny olona tianao hividy entana anao. Raha misafidy ny envoyer la demande par email dia soratana ny email le olona andefasana ilay fangatahana. Mahazo message ianao rehefa vita le olona le paiement andreo entana nangatahanao. Aterina vava ambefapoloana fa ahafantarany aoriana nazo ny paiement ny entana rehetra. Ny afatra dia tsotra raha manana havana sahirana ianao amin'izao fiakaran'ny PPN avolenty izao aza misalasala mampiasa ny ividiano ao amin'ny capsule.shop. Rendry tsara izay dia atsaro ohatra eo mihitsy ka fitantarana fiainan'olona fa izay atakarandry kapokambary atao. Io vidin'ny kapokambary ary tsy ela tsony io fa rehefa tsy mahavidy dia misy mangazo maina ato 700 ny kilao afaka ataondry saosy na alaindrony.